d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadina amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny olo koa izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy tady mitavako ary hiala amin'ny raha tsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tanana. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana toko 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. Ry havana miarabanao amin'ny anaran'ny tompo ary manonona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Iary vavaka isika. Ray malalo, rainay no Jesosy Kristy tomponay, sotranao mandrakarivo zay no ny fahasoavanao sy ny famindramponao aminay zanakao e. Misotrany amin'ny ampiariarinao izany eo amin'ny fiainanay isan'andro. Ary tsy mitsatry ny mideranao zahay satria tsy ny masina na ny marina indrindra no natsanganao ho zanaka fa zahay izao e, mankasitraka mpahamonjy io. Ary fona aminao koa zahay ny amin'ny tsy fahatanterahanay rehetra. Eno izany fitarainanay zany, ka amindrao fo zahay e, avelao eloka zahay e. Ary eo ka ny fanahy masina zay manome anay ny teny no ambolya ao amponay koa ny finiavana anatanteraka ny sitraponao ray malalo zao vavaka zao dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, Apokalipsy toko 4 ny andiny voalohany. Apokalipsy 4 no akantsika ny 4 anio ry havana amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy varavarana ny votany an-danitra, ary ilay feo voalohany izay efa areko dia tahaka ny an'ny trompetra ny teny tamiko hoe miakara ty dia asehako anao zay zavatra tsy maintsy ho avy rahatrizay. Amen. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Miakara aty, miakara aty, aty aiza? Aty an-danitra. Io teny nataon'i Jesosy tamin'ny apôstôly Jaona io ry havana, io no afatra ho antsika havana ato amin'ny chaîne na toivaka ny fahamarinana anio. Miakara aty, miakara aty, aty an-danitra. Iza moa zany no nilazany Jesosy an'ity hoe miakara aty ity. Araky ny teny teo ny apôstôly Jaona. Ny apôstôly Jaona amin'ity fotoan'ity sesy tany any amin'ny nosy kely atao hoe Patmo, 70 kilometatra ao atsim'ny Efesosy. Zany tanànan'ny Efesosy zany any amin'ny tany antsoina hoe Turquie am'izao. Ary sesy tany tany Patmo i Jaona, araky ny Apokalipsy 1:9 noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana any Jesosy. Noroahan'ny fanjakana Romanina tao Efesosy izy, noho ny fahasotony ny tory ny tenin'Andriamanitra.
ary zany fahasotoana ny tory ny tenin'andriamanitra zany a mety a ny sakatsakana ny fahefana toatoerana tsy ampandroso ny fivavahana amin'ny kaisara de natao a sistany a Jaona ary de zao ry havana no fampahirezana sady fahamarinana voalohany eo antsika toy ny tena hoe miray aina amin'ny rahalasy anabavy kristianina izay tsy sesy tany a i Jaona nefa tsy sesy tany nefa anaty fahoriana eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny ankohonana mihitsy azy satria ny fahoriana ry havana tsy misaraka amin'ny olona mahatoky ho fampiononana anao anie zao fandiniana ny fiainan'ny Jaona izao miakara any an-danitra araka ny teny Jesosy dia ahazo fampiononana ianao miakara any an-danitra dia ahazo fampiononana ianao fahamarinana faharoa de zao ry havana tsy misy olona anantena hiakatra any an-danitra kanefa mitoetra anaty fahotana tsy misy olona anantena hiakatra any an-danitra ahita varavarana mivo any an-danitra hiakatra any an-danitra kanefa mitoetra anaty fahotana jereo tsara ry havana ty Jaona zay tenenin' Jesosy hoe miakara aty de lehilahy nahita tafahoana tamin'ny voninahitr'Andriamanitra any amin'ny apokalipsy toko voalohany no ahitantsika an'izany tany izy de efa voatsindry ny fanamasina vakiko avy eo amin'ny apokalipsy toko voalohany a ny 9:10 hoe voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo aho ka nare feo mahery toy ivoko toy ny feon'ny trompetra 9:12 dia nitodika aho dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona 14 ary ny lohany a sy ny volony a dia fotsy tahaka ny volon'ondro fotsy de tahaka ny ora-panala ary ny masony tahaka ny lelafo 10:12 ary ny feony toy ny firondronan'ny ranobe ary ny sabatra maranitra roa lela nivoaka avy teo ambavany ary ny tarehany de tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny 17:12 apokalipsy 1:17 ary raha nahita azy aho dia lavo ny ankohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony fa izy nanendry aho tamin'ny tanany akavanany ka nanao hoe aza matahotra izao no voalohany sy farany zany ty Jaona itenenan'i Jesosy hoe miakara ty de aseko anao zay zavatra tsy maintsy ho avy ratra zay zany ty Jaona nahita varavarana mivoany an-danitra lehilahy nahita ny voninahitr'Andriamanitra ry havana ary rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra de lavo ny ankohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongoka zany lehilahy nahita ny voninahitr'Andriamanitra fa talohan'ny Jaona ry havana fantatsika tsara fijoron'ny Isaia vavolombelona Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia toko 9 rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy de ny teny ao amin'ny Isaia 9:10 hoe lozako maty aho fa lehilahy maloto molotra sady ato amin'ny firenena maloto molotra no hitoerako fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro a no efa hitany masoko zany ny olona mifanena amin'Andriamanitra ka mahita ny voninahiny manerana ny tany rehetra ry havanao miantso antsika andiny tenany tompo miantso antsika hoe isaina lalina hoe ary enao ve mba efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra ndray maka
ka lavo miankohaka tahaka ny maty teo anlohan'ny tongony. Kikika tahaka ny Isaia, lozako maty aho fa lehilahy maloto molotra. Fa tsy misy olona ry havanao mitoetra anaty fahotana ka anatena ahita varavaran'ny lanitra mivo, anatena hiakatra any an-danitra. Ny fahamarinana manaraka ary de azo lazaina tahaka izao: ahoana ary a zany hoe mahita varavarana mivo ka miakatra any an-danitra izany? Ahoana ary zany hoe mahita varavarana mivo ka miakatra any an-danitra izany? Araka nefa voalaza teo hoe ny fanahy masina no nampahita any Jaona varavarana ny voa tany an-danitra. Ary ef'izay a dia Jesosy a no niteny tamin'ny Jaona hoe miakara aty. Zao no afatra ho antsika ry havana. Mivoa ny varavarana any an-danitra, isaky ny mampitombo antsika amin'ny fahalalana ny Kristy ny fanahy masina, ka mazoto mianatra, mazoto mitombo amin'izany fahalalana zany isika. Voalaza eto fa ny fanahy no manindry, ko andeha isika ry havana angataka ny fanahy masina izay efa nanisiana tombo-kase antsika, hangataka ny fanahy masina mba hameno antsika mandrakariva ka toy ny ampiakatra antsika lenta ara-panahy amin'ny fampitomboana antsika amin'ny fahalalana any Kristy, na tsy miova fiangonana azy. Asan'ny fanahy masina ao amin'ny fanahintsika, izany hoe fampitomboana lenta antsika ara-panahy izany. Manarak'izay a, hitantsika mivoa ny varavarana any an-danitra isaky ny mandray ny sakramentany fanasan'ny tompo isika ry havana, satria tandindo ny raisantsika latabatra amin'i Jesosy any an-danitra izany. Ko aza raisiny amin'ny fahazarana intsony ry havanao ny mofo sy ny divay. Manarak'izay a, mahita ny varavaran'ny lanitra mivoa isika rehefa miara-midera an'Andriamanitra. Ahoana moa zany? Ny fiangonana ry havana izay tena miompo-po amin'ny fiderana ity an-tany de miara-mifaly a, satria fantany fa mipetraka eo ambony zany fiderana zany a ny tompo. Salamo 2:23. Endriky ny varavarana mivoa any an-danitra izany. Fa eo am-piderana eo izy dia efa mamisavisa sahady ilay fotoana hideran'ny tompo miaraka amin'ireo olona miisa alinalina sy arivoarivo midera azy a mandrakizay. Ary amin'izany dia mahita varavarana mivoa any an-danitra ny olona tahak'izany. Mbola hitantsika mivoa ihany koa ry havana ny varavarana any an-danitra isaky ny miaina fandresena isika. Tsy ny fandresena araka an'izao tontolo izao hoe ohatra nahazo contrat vaovao satria nandresy ny orinasa ny faninana tamiko, fa fandresena ny ota, fandresena fizahozahoana, fandresena ny devoly, isaky ny miaina fandresena isika dia mahita varavarana mivoa any an-danitra ry havanao. Voa ihany koa ny varavarana any an-danitra isaky ny mifankaty ny pirahalahy. Ny fanahy ry havana no hiasa aminao, hitiavanao marina ny rahalahinao sy ny anabavinao ao amin'ny finoana, amin'ny fitiavana tsy metsara velatsiny.
asan'ny fanazandriavanao, itiavanao azy amin'ny fahamarinana. Fa hitantsika mivoy ihany koa ny varavaran'ny lanitra rehefa misafidy a zay ho namantsika isika, zay ho namantsika akaiky, namany faneraserana matetika. Misafidy ho namana ny olona efa tsy manaraka ny fomba n'izao tontolo izao intsony. Ahitantsika varavaran'ny lanitra mivoy izany. Ny afatra ao antsika riavana dia hoe miakara ty. Hoy Jesosy amintsika, miakara ty dia asehoko anao zay zavatra tsy maintsy ho avy a rahatr'izay. Tsy misy olona riavana, tsy misy olona tsy liana amantatra ny ho avy. Sasany moa zavatra voalohany ataony manokatra gazety dia ny horoscope. Sasany makany mpanandro, sasany makany mpahita, sasany makany mpisikida. Reo rehetra reo a dia samy fahavetavetany hoe mason'Andriamanitra avokoa ry havanao. Sasany latsaka amin'ny finonom-poana na ny superstition isan-karazany. Fa zao ry havanao, Jesosy nefa miteny hoe miakara ty dia asehoko anao zay zavatra tsy maintsy ho avy a rahatr'izay. No avin'izao tontolo izao, no avin'ity tanitsika ity, no avinao manokana meteza hiakatra any an-danitra ianao, dia asehony ianao izany, dia ho avy mamiratra miaraka amin'i Jesosy a. Izy no hanome anao sy hanoratra miaraka aminao ny andinidininy izany ho avy mamiratra izany. Vavaka isika riavana, sotra anao zahay Tompo no ny teninao. Tia anay ianao ka mibaiko mazava anay an'io hoe miakara aty an-danitra. Misaotra ny amin'ny sitraponao vao nambaranao teo. Mangataka aminao zahay mba ho mpiainy mankatoy zay teneninao aminay, na dia tsy takatra avy hatrany azy zany sitraponao, fa ianao hanome anay tari-dalana mandrakariva rehefa manana toe-po, toe-panahy zatra mankatoy zahay. Ary ndreto zay mbola mifona aminao a, noho ny fahazarany ratsy mbola mamatotra anay, ny rahanao Jesosy, ny rahanao Jesosy a, hanadio anay amin'ny tsy fahamarinanay rehetra, satria mazava ny afatrao. Tsy misy olona mitoetra ao amin'ny fahotana ka hanantena hahita ny varavaran'ny lanitra mivoa. Omeo anay ny aniry ho tsindrin'ny fanamasina, omeo anay indrindra ny anao ho zava-dehibe, ny ho fenoina mandrakariva ny fanahy masina. Mifona mpamonjy eo fa tsy vatra anay zany. Ary araky ny afatra ao teo a, ny fanahy masina no aoka ampitombo lentanay ara-panahy. Hain'ny fanahy masina zany, ary tiany atao zany ho fampianonana anay ho voninahitra ao ray malalo. So vavaka sao dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy a. Pastera Solofo Ramaolo-Miaso no nanolotra ny afatra androany. Raha sitrapony Tompo dia ho jerentsika amin'ny fandarana manaraka ny hoe aiza marina moa no misy ny lanitra, ary iza inona no hitao. Samia tahiny Tompo ry havana. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 710, andiny 720. Tsy adidiko izao samy rery, fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tanitsika ny Tompo. Mitady mpiara-miasa izy. Ateveno ny chaîne fa ny fikambanana no hery. Midira ho mpikambana. Tsy dio ny page Facebook chaîne d'unité sy ny tranokala
chaindonetete.mg renareo teo ny fandaharana chaine donetete